Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fantatrao ve natao hoe filazantsara, ripitory filazantsara. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Enontsika matetika izany teny hoe filazantsara izany. Andeha hitory filazantsara zahay, mpitory ny filazantsara zahay, mihirahira ra-pilazantsara, votozy filazantsara, mandehana torio ny filazantsara. Ary na izao pedy izao ara dia hoe mandehana amin'izao tontolo izao torio ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa inona marina moa ilay filazantsara? Indraindray misy olona mieritreritra hoe mitory filazantsara izy nefa rehefa tena inonao ny votoatin'ny zavatra resahany dia tena tsy filazantsara mihitsy ny zavatra toriany fa filazantsara sandoka. Ary izany ro tena te hamerina ny saintsika mihitsy amin'ny hoe inona marina moa ty filazantsara ty. Zavatra tsara ho fantatsika aloha ravana dia izao ny dikany hoe filazantsara. Raha amin'ny teny grika zany no jerevantsika satria ny teny grika moa ny baiboly nandikana ny teny malagasy dia hoe evangelion. Izay ny teny grika ampiasainao dia nadikantsika hoe filazantsara satria ny dikany hoe evangelion dia hoe mpitondra hafatra na hoe vaovao tsara. Amin'ny teny anglizy ny atao hoe filazantsara dia hoe good news. Amin'ny teny frantsay dia hoe bonne nouvelle. Dia ny havantsika katolika dia nampiasa an'ilay hoe vaovao mahafaly. Izany rehetrarehetra izany rehefa arafitra anankiray dia ny filazantsara izany dia tsy inona fa filazana zavatra tsara, fanambarana zavatra tsara. Ka rehefa miresaka tsy hoe filazantsara ny Kristy dia ny dikan'izay fanambarana zavatra tsara momba ny Kristy. Dia ny zavatra marihako aloha izany eto dia ny hoe tsy fiteny mihitsy ilay hoe filazantsara ny Jaona, tsy fanambarana zavatra tsara momba ny Jaona no voasoratra anatin'ny baiboly fa filazantsara ny Jesosy Kristy. Fa indraindray manko tsika rehefa mamaky teny dia hoe hamaky ny filazantsara ny Jaona isika. Diso mihitsy izany, filazantsara ny Jesosy Kristy io fa nosoratan'ny Jaona na hoe araka ny Jaona. Izay zany ahitsy kely izay fomba fiteny izay aloha ao anaty faraingososina ny olazako azy. Fa toizako amin'izay ilay izy filazantsara. Taiza moa ny andohan'ity resaka hoe filazantsara ity? Ny nahatonga n'izy io dia izao rehefa nanoty Adama sy Eva. Raha ohatra Adama sy Eva ka mipetraka tsara tao amin'ny sahedena dia tsy nisy akory izany filazantsara izany. Fa noho ny fahotana izy ireo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo dia simba ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra dia tsy maintsy nandefa filazantsara Andriamanitra. Izay ilay filazantsara izay tsy inona fa ilay bonne nouvelle zany hoe nandefa hafatra tsara mba hahafahana miretablir na hoe mamitrana indray ilay fifandraisany tamin'izy mivady tamin'ny olombelona mihitsy koa. Dia any amin'ny Genesis 3:7 andininy 7:20 dia efa nisy filazantsara ny Kristy sahady voalaza ao satria hozy izy manao hoe avy amin'ny taranaky ny vehivavy hozy izy no avo hanorotoro ny Satana. Jesosy Kristy no ambarany amin'izany sahady. Dia efa any zany dia efa nitoriana sahady ny filazantsara satria efa miresaka an' Jesosy Kristy ilay izy. Ny filazantsara zany arak'izany dia fanambarana ny vaovao mahafaly ny amin'ny famonjena izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Zay zany ilay izy. Fanambarana ny famonjena izay ao amin'ny Jesosy Kristy, izay ilay vaovao mahafaly, izay ilay amitranana ny fihavanana ao amin'ny olona, amerenana azy indray amin'ilay fifandraisana tany am-piandohana amin'Andriamanitra. Dehibe io any amin'ny testamenta taloha ray manontolo dia miresaka an' Jesosy Kristy daholo satria efa izay nambaran'i Jesosy any amin'ny Luka 4:7 manao hoe ao amin'ny soratra masina dia manambara azy. Ao anatin'ny soratra masina ray manontolo romboka tany amin'ny Mosesy sy ny rehetrarehetra dia manambara azy daholo ary raha ny teny izao Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe avy amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia efa Jesosy Kristy no ambarany amin'izany satria Jesosy Kristy ilay fitahina ho an'ny olona rehetra manderina an'izao tontolo izao. Dia efa filazantsara izany satria fanambarana ny famonjena izay mifatotra ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia izay filazantsara izay rehefa jerevanao ny testamenta vaovao dia izay mihitsy koa ny nentin'i Jesosy Kristy ary izay mihitsy ny nasehony hoe izany mihitsy ilay famonjena izay nambara tany amin'ny testamenta taloha hitondra izay famonjena izay ho an'ny olona. Dia izay no nahatonga ny Paoly any amin'ny Korintianina voalohany 5:20 rehefa niresaka izy ny amin'ny filazantsara toy izy manao hoe ary ampahafantariko anareo rahalahy hozy izy ny filazantsara izay notoriako taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay efa notoriako taminareo mba tsy niny foana raha tsy niny foana ianareo fa natolotro ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao. Io zany ilay izy ampahafantariko anareo izy ny filazantsara izay notoriako taminareo dia izao Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina
ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Izay zany no atao hoe filazantsara, ny fanambaranao ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany. Izay le vaovao mahafaly hamonjena ny olona. Satria nahoana ny vaovao mahafaly? Fahafatesana ve dia vaovao mahafaly? Tena vaovao mahafaly ny fahafatesan'i Kristy satria ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana no nitondra fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra. Ka nahatonga antsika anana le fifandraisana indray amin'Andriamanitra. Kolosianina 1:20 sady izy no nampiavana ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana ny nalaovan'ny fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Izay zany natao hoe filazantsara. Averiko ihany ny fanambaranao ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana ho fanadiovana, ho famelan-keloka ny olombelona ary ny fitsanganany ho fiainam-baovao ho an'ny olombelona. Zay zany atao hoe filazantsara. Raha misy olona zany ohatra hoe vao hitoriana filazantsara dia inona zany no resahanao aminy? Dia izay zany ny zavatra voalohany indrindra izay tokony ho resahanao aminy. Tsy hoe inona ary zany zao ny zavatra afatra ho resahako amin'ity olona ity na hoe inona ary zany zao ny tenin'Andriamanitra ho toriako amin'ny eto voalohany indrindra dia andeha any amin'ny Salamo ianao na andeha any amin'ny Genesis ianao na hoaiza na hoaiza fa tonga dia izay mihitsy ny afatra resahanao aminy manao hoe i Jesosy Kristy dia maty ho anao teo ambony hazo fijaliana. Maty noho ny fahotanao izy ary velona izy mba hiara-mandeha aminao, hitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay satria ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana ny famelan-keloka ao anao ary izay famelan-keloka izay no famonjena ny fanahinao. Toy izy ny olona hoe ka zany ve ny tonga dia ho resahana vao manomboka dia aiza koa ny ahazahoan'ny olona an'izany na ho azony zany na tsy ho azony izay ny votoatin'ny afatra izay tsy maintsy torianao. Fa raha ohatra ka zavatra hafa ny torianao, ohatra hoe andao hivavaka fao amin'Andriamanitra, misy fiarovana, misy fanambinana, misy an'izao, dia tsy filazantsara zany. Fa lasa mitona ny olona ianao hanantona an'Andriamanitra noho ny amin'ny resaka materiel. Ary zany no antsoina hoe théologie de la prospérité. Resaka zavatra ety ambonin'ny tany fotsiny zany no hitomanao ny olona fa tsy tena mifototra amin'ilay famonjen'i Kristy teo ambony hazo fijaliana ny afatra izay entinao. Ary zay no mila hitandremantsika satria be dia be ry havana ny tsy filazantsara. Ary zany mihitsy natonga ampola ny amin'ny Galatiana 1:7 laza mihitsy izy manao misy ozy izy ny sasany izay mitory zavatra izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabatabana ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy. Misy foa ny olona izay mamadika ny filazantsara ny Kristy io. Ohatra fotsiny izao resahako aminareo dia ny hoe misy olona rehefa mesaka izy hoe miresaka an'Andriamanitra izy fa rehefa miresaka eo izy dia hitanao mitsisy an'i Jesosy Kristy resahana akory anatin'ilay afatra izay resahany. Manao toritena izy nefa dia ohatrany hoe anatra le izy, moral le izy, tsisy an'i Jesosy Kristy voaresaka mihitsy ao anatin'ilay afatra izay resahany. Amin'izay fotoana izay efa tsy filazantsara ny zavatra resahany fa tena resaka hoe moral fotsiny. Indraindray koa ny olona rehefa mitory amin'ny ankizy ohatra dia mitory dia hoe tsika koa ny ankizy dia tokony hifankatia, tokony hiavana, tokony ohatran'izao. Tsisy an'i Jesosy Kristy tafiditra mihitsy ao anatin'ilay resaka. Tsy tafiditra mihitsy Jesosy Kristy fa dia resaka ohatrany hoe anatranatra dadabe le izy. Dia amin'izay fotoana izay tsy filazantsara koa le izy amin'izay fotoana izay. Dia misy koa moa amin'izao fotoana izao ny manao resaka izay nenteneniko teo izay hoe filazantsara ny resaka fananan-karena fotsiny tena resahana ao anatin'ilay izy. Izany hoe rehefa manantona ilay olona dia tonga dia hoe ao amin'ny fivavahana, ao amin'Andriamanitra dia misy ny fampitombona ny harena sy ny fanambinana, misy ny fitahiana sy ny ohatr'izany. Tsy le tena famonjen'i Kristy teo ambony hazo fijaliana ny toriana ahazahoan'ny olona famonjena fa resaka fananan-karena, resaka fampitomboana ny dia lasa zany ny mahamaiky an'ilay olona dia lasa voavilona tena filazantsara ny Kristy dia variana amin'izany ilay olona manenjika ilay vola sy harena fotsiny ihany. Dia misy koa ny resaka psychologie moderne amin'izao fotoana izao izay resahan'ny olona. Indray mandeha zao dia ny toriteny dia ilay toriten'ilay olona dia miresaka ohatran'izao izy hoe ianao izy ny teny izay tenenao dia misy fahefana. Ka raha ohatra ka miteny ianao hoe ny zanako ty tafita, ny zanako ty ohatrao dia tanteraka amin'ny zanako ao zany ozy izy. Efa psikolojia zany ry havana. Tsy filazantsara zany fa ny famonjena ny zanako ao dia mifototra amin'ny Jesosy Kristy irery ihany fa tsy miankina amin'ny hoe ianao no mitenen'ilay izy dia tafavoaka ny zanako ao. Tsy ny famonjenantsika zany tsy miankina amintsika mihitsy fa tena tsy maintsy eo amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Raha ohatra koa ka misy olona manao fampianarana momba ny mpivady ka miresaka izy amin'ny hoe ny mpivady raha te hifankatia tsara dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia ohatran'izao, tsy voaresaka ao mihitsy ny Jesosy Kristy ao anatin'ilay fampianarana. Dia amin'izay fotoana izay filazantsara sandoka resaka fampianarana izao tontolo izao
filôzofian'izao tontolo zao no ampianariny fa tsy filazantsara fa ny atsika dia zao hoe ao amin'i Jesosy Kristy rehetra no misy ny fitiavana mampifandray, mampifankaty, mampiavana ny olona rehetra. Dia raha vao tsy misy an'i Jesosy Kristy io tokantrano io dia tsy maharitra mihitsy. Zany hoe tsy maintsy mifototra amin'ny Jesosy Kristy daholo zany ny afatra rehetrarehetra. Eny fa na dia mitory ny testamenta taloha azy ianao tsy miresaka an'i Jesosy Kristy ny amin'ny testamenta taloha fa miresaka azy ihany. Zany hoe manambara ianao zany amin'ny ohatra hoe Davida ary Solomona sy ohatr'izany dia tsy maintsy entina amin'ny Jesosy Kristy foana ny afatra. Fa raha tsy zany dia tsy fitoriana filazantsara satria ny filazantsara dia ny fanambarana ny famonjena izay ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Be dia be amin'izao fotoan'izao ny filazantsara sandoka. Misy koa ny olona manampy zavatra hafa ny amin'ny filazantsara ny amin'ny hoe ny famonjen'i Kristy teo ambony fijaliana. Raha ohatra ianao ka teo mivovonjy dia tsy maintsy ampiana batisa misitrika, tsy maintsy ampiana mivavaka amin'ny andro sabotsy, tsy maintsy ampiana tsy mihinana kisoa, tsy maintsy ampiana izao rehetrarehetra zao. Ary izay mihitsy nahatezitra ny Paoly amin'ny Galatiana io ka nahatonga anazy hoe tsy filazantsara zany hoe tsy maintsy forana ny olona rehefa mino an'i Kristy zany fa ny finoana an'i Kristy dia ampy. Izay ihany ny famonjenantsika teo ambony hazo fijaliana. Izay ihany ny vaovao mahafaly, ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Izay ihany toriana, izay ihany katsahana, izay ihany tadiavana fa raha mitady zavatra ankoatran'izay ianao hamonjena ny olona, hanafahana ny olona, hampirindra ny fiarahamonina dia miteny aminao fa tsy filazantsara intsony zany fa efa fahendren'izao tontolo izao. Ary mila mitandrina isika fa be dia be ny fanim-pianarana amin'izao fotoana izao izay tsy filazantsara intsony no toriana fa tena resaka miracle, resaka ositra, resaka zavatra ohatran'izany hoe resaka spiritisme hoe ny fanahy masina dia zao ny fanahy masina lasa voailika mihitsy ilay hazo fijaliana, tsy voaresaka intsony ilay famonjen'i Kristy teo ambony hazo fijaliana izay vaovao mahafaly, izay filazantsara fa resaka hoe ny fanahy masina dia ohatran'izao dia misy ositra dia ohatran'izao dia ny fiakagana reny ny tena hazakazahana dia reny ny tena havotra dia ny faminaniana sy ny ohatran'izany ny tena havotra tsy hita intsony ilay famonjena dia lasa manenjika fahagagana ilay olona sisa, manenjika mitady ositra, manenjika mitady zavatra samy hafa ohatran'izany fa tsy manenjika ilay famonjen'i Kristy teo ambony hazo fijaliana. Dia mila mitandrina tsika ravana dia lasa manaraka mpanompon'Andriamanitra dia manaraka nyity olona rehetrarehetra ity satria any amin'ireny no misy an'ilay zavatra, any amin'ireny no misy an'izao. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany sy ny hazo fijaliana izay toriana fa izay ny filazantsara. Ka raha mitory filazantsara ianao kanefa tsy mitory ny asan'i Kristy teo ambony hazo fijaliana sy ny fahafatesany sy ny fitsanganany ho famonjena ny olombelona dia tena miteny aminao fa tsy filazantsara ny torianao fa mandiny tena. Ary mila mitandrina koa tsika mpiaino fa be dia be nefa filazantsara sandoka izay miparitaka amin'izao fotoan'izao to marina, to izy kanefa tsy miresaka ny famonjen'i Kristy akory. Indray mandeha ravana voaingana dia mahita olona tena hoe olona mpanompon'Andriamanitra lehibe mihitsy manao fampianarana kanefa dia hoe fampianarana momba ny fanetretena. Vakina ilay izy fa tsisy an'i Jesosy Kristy voasoratra mihitsy ao na anankiray ary. Fampianarana momba ny hoe izao ny famonjena dia tsisy fa dia hoe itsika olombelona dia tokony hifankatia dia ampiasao ny anina dia ataoviny izao dia fananarana morale ilay izy fa tsy filazantsara mihitsy, tsy resahany eo mihitsy ny Jesosy Kristy. Dia tena miteny amintsika fa raha vao tsy misy an'i Jesosy Kristy ny afatra izay tenenina, raha vao tsy misy hoe famonjena mifototra amin'ny Jesosy Kristy, fanafahana mifototra amin'ny Jesosy Kristy fa mifototra amin'ny zavatra hafa sy zavatra isan-karazany dia efa tsy filazantsara izy izany izay. Ka dia efa taro tsara ny atao hoe filazantsara ry mpitory filazantsara. Mirary soa ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.